Mampitombona ho aminareo hatrany aniry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra indre ny hafalianay miaona aminao isaky ny maraina tahaka an'izao. Sarobidy Tompo ny teninao fa aina ho an'ny mahazo azy izany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, anio dia hijery ny foto-kevitry Jesoa ny amin'ny antso isika. Ao amin'ny filazantsara araka ny Loka 5:5-7:20 dia nomelohan'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna i Jesoa satria miara-nisakafo amin'ny olona tena ratsy sy tsy fanao ianao eo anivon'ny fiarahamonina izy, dia ny mpamory hetra sy ny mpanota. Olona mpanararoatra ny vola sy mpiray petsapetsa amin'ny Romanina ary tena mpanota, fantatry ny mpiara-monina rehetra izy ireo. Ny fiarahana misakafo amin'izy ireo ry havana dia midika fa havana ianao ary miompim-piainana amin'izy ireo. Noho izany dia tsapany ireto mpanoran-dalàna ireto, tsapany ireto fariseo ireto fa tsy tokony hanao an'izany mihitsy Jesoa amin'ny maha Jesoa azy. Dia izay no mahatonga an'izao endrika fanemelohana sy tsikera mivaivay izao. Roa ary ny valitenin'ny Tompo amin'ny ireo ry havana. Izao ny valiteniny voalohany amin'ny Loka 5:5-20. Ny marary no mila dokotera hoy Jesoa, mila dokotera mpitsabo fa tsy ny salama. Ny mpanota no mila famonjena fa tsy ny olona izay mihevin-tena ho marina. Ny valitenin'ny Tompo faharoa dia ny Loka 5:5-12 manao hoe tsy avy antso ny marina aho fa mpanota mba ho tonga amin'ny fibebahana izy. Ny antson'i Jesoa mba hanatona azy dia izay tena ratsy tokoa. Ireo izany no antsoiny hanatona azy amin'ny alalan'izany antso izany. Mahatsapa-teny izy ireo amin'izany mahampanota sy tena ratsy azy izany ary vonona ny bebaka ka hiala amin'ny ratsy fanaony. Hitantsika eo amin'ny tantaran'i Zakaiosy izany araka ny filazantsarany Loka ihany, 20:1-10. Ry havako, maty antoka ireo mihevin-tena ho marina satria tsy nanohina ny antson'ny Tompo izy. Feny ary dia izao, ny tena ratsy indrindra, ny mpanota no antsoin'ny Tompo mba ho tonga amin'ny fibebahana. Antso ho amin'ny fibebahana ny an'i Jesoa. Amen. Vavaka isika. Tompo, misaotra anao fa mbola misokatra ny fiangonana izay solo-tenanao ry Jesoa. Mbola miantso anay ho tonga ho amin'ny fibebahana. Aza velana mary tena ary izahay fa anay kosa ny antsonao mba ahazahoanay famonjena. Dia apetraka manontolo eo am-pelantananao hatrany ny fiainanay rehetra. Sao izay dia mivavaka Tompo, raha misy any tsy salama, ianao no mahafantatra azy ireny tsirairay avy araka ny anarany. Ireo zandry zanakao, ireo olonao ireo Tompo, eny na ny hafa koa aza dia ataovy tonga amin'ny fibebahana. Hiantso anao ary dia mba sitrahany Tompo. Mitalao izahay, taio ny fanafody, taio ny fitsaboana, fa andrinay dia mba handresy izy ireny ka ho salama tsara. Izay mikarakara azy koa, mety ny ankohonany, ny vady aman-janany, izay akaiky azy rehetra dia amparezo mba hitombo finoana ka iny sy hahatoky anao Jesosy Kristy, fa ny fitsaboana no anay fa ny fanasitranana ho anao. Dia iriny sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.